Fahalemerabantsika tsirairay avy indray tratra ity sabata maraina fa efatra ny volana janoary ity. Misaotra an'Andriamanitra isika mbola nome ny tompon'andro indray ahafahantsika miray aminy sy mangataka ny famindrampony. Alohan'hidirantsika ny mofinainan'io dia hivavaka. Andriamanitra tsara indray an-danitra, mbola veampisaoranao zahay amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Misaotra ny amin'ny hery izay omenao anay ary misaotra amin'ny fiarovanao anay hatrany. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity, sokafo ny fomam-panahinay andray anao ary aokanay izay ovaova hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mivavaha azo ny hanina sahaza. Alaina Mateo 5:1-12 manao hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Amen. Tahaka ny zaza dia isan'andro ianao hivavaka manao hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Aza matahotra raha tsy manana ny ampy ho an'ny ampitso ianao. Mijoro eo anatrehanao mandrakariva ny teny fikasana. Ilay manao hoe honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Dia hoy koa Davida manao hoe efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangataka hanina. Ilay anankiray efa nanamaivana ny etra mavesatra sy ny tebiteby nahazo an'ilay reny mpitondra tena ary nanampy an'izay ilaina tao amin'ny ilay tokantrano tao Nazareta no miara-mitondra amin'ireny rehetra izay mitolona amin'ny fitadiavan-tsakafo ho an'ny ankizy. Misokatra hitahy ireny ny tanany ary eto amin'ity fivavahana ny mena ny mpianany ity dia mampianatra antsika izy mba hatsiaro ny mahantra. Tsy sakafo hatanjaka ny tena ihany ny ho ao anatin'izany fangatana izany fa ny sakafo ara-panahy ihany koa dia izay hamelona ny fanahy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy no mibaiko antsika hoe aza miasa ahazo hanina mety ho levona fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay. Ary koa izy manao hoe izaho no mofo velona izay midina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Avy amin'ny teniny no andraisantsika ny Kristy ary ny fanahy masina dia omena mba hanokatra ny tenin'Andriamanitra amintsika mazahoantsika azy tsara sy hampiditra ny fahamarinana ao am-pontsika. Eo amin'ny fampianaran'Andriamanitra antsika hangataka isan'andro an'izay ilaintsika na ny fitahiana ara-nofo na ny ara-panahy dia misy fikasana tiany ho tanteraka mba hahasoantsika. Tiany ho tsarintsika tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy mijanona isika fa mitady hanintona antsika hoe eo amin'ny firaisana aminy izy. Amin'izany firaisana amin'ny Kristy izany no ny fivavahana sy ny fianarana an'ireo fahamarinana lehibe sy sarobidy ao amin'ny teniny dia ho toy ny fananoana ho vokisana isika ho sala amin'ireo mangita-hety isika ka higoaka eo amin'ny loharaninaina. Amen. Andriamanitra tsara indray zan-danitro, tianay tokoa izahay tsirairay avy izao mba ho voatarika higoaka amin'ilay loharaninaina. Rehefa misy ny fangitahitahana sy ny anohanana dia aoka eo aminao izay no hiandany, eo aminao izay no hangataka ary ahatoky mandrakariva fa miay anay amin'ny fomba manokana ianao, eny fa hatramin'ny lafin-javatra kely indrindra ka hatramin'ny lafin-javatra lehibe indrindra. Da io ny isa tokantrano tsirairay avy eto ary aoka ny famasinanao hanenika azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sabata